tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika rehetra mpanaraka ny Madagasikara télévision zao alina izao makasitraka atsika izay manjoy ny fialana ary manasantsika anaraka hatramin'ny farany ny fandarana resabe amin'izao alina izao fandarana resabe torombazatra hitondrana vahiny maneho hevitra mikasika raha toedrara politika toedrara pirenena ankapobeny dia nasaina amin'ity alina ity moa zany ny avy eo anivo ny tambazotra nasionaly misahana ny fiarovana ny mpanjifa na ilay antsoina hoe réseau national de défense des consommateurs RNDC dia tsy zany fa andriamatora be tsaralita izay filohan'ny zany tambazotra zany ary andriamatora Zafandrazaka Antona secrétaire général eo anivon'ity tambazotra ity miaraba azy mirala mianaka ary misaotra azy maraiky ovahin'ny fandarana ety ampiandoana mialohan'ny tena idirana fandarana nefa dia tsy hoay tsy hitodika manokana amin'ny tontolon'ny asangazety izay azo lazaina hoe folakandro ny akinana torivato nandiavana satria dia nodimandry ny zokobe Ray Aman-dreny teo amin'izany sehatra ny asangazety izany ny zokobe Rakototra Soava George dia miondrika mpanajana eo anatrehany sy mankahery ny fianakaviana ny fandarana sy ny sampana fampanalama avao eto amin'ny MATV amin'ity alina ity miarabanareo mirala ary mamerina fisaorana amin'ny fatongavana amin'izao fanasana izao resaka avy hatrany satria nisy nietsika zay nataonareo ary nitakinareo teny anivon'ny rafitra mpanao lalàna eto Madagasikara ao anatin'izao teteza mihitsy zao dia CST amin'ilay hoe fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana azo lazaina hoe zavatra somary vaovao ihany zay nentinareo tamin'ity herinandro ity zay eto ianareo iresaka misy kokotsika ivalapatra mikasika an'izay vitakin'izay sy fametrahana n'ilay hoe observatoire de finance publique menanareo fanazavana hoe inona nietsika iny inona ny tanjona inona le zavatra tiana apetraka atao anatiny voalohany indrindra miarabanao namana fa miaraba koa ny mpanaraka ny fandarana resabe any tokantrano any misy tokoa netsika natao teny amin'ny CST moa na izy atsika na amin'ny sénateur Yanuskely zavatra maromaro moa tiana hotakina fa ny tena ngezabe indrindra dia hoe ahoana moa ny fomba fiasan'ireo andrim-panjakanareo dia tena miasa ho amin'ny tombotsoam-bahoaka ve sa ho amin'ny tombotsoan'ny mpitondra sa ho amin'ny tombotsoan'ny samy izy ao anatiny ihany zay zany aloha ny tiana ho fantatra ary zay natonga ny hitondra ny olona marobe hoe ndao mba ho fantaritsika kay tokoa ny tena ataon'ireo olona ireo satria misy koa eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny tsy fanaran-dalàna amin'ny rafitra zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny tany eto fanomboka tsy tan-dalàna dia hijery koa satria rafitra mpanao lalàna ny ao dia hoe ndao koa hiatrika an'izay hoe tena ampiatra ny lalàna amin'ny tokony izy koa ve ny ao amin'ny rafitra ny CST ka izay zavatra zay anisany nahatongavanay teny miaraka fikambanana maromaro zay soloana teny eto satria inona fikambanana tsy misy zay tsy mpanjifa na iray azy zay aloha ny voalohany satria na izy na iza mpanjifa daolitsika ka raha nandeha teny zany zay iverenako amin'izay nandehanana teny dia tsotra mila mahafantatra ary mananjo mahafantatra ny zavatra mikasika ny fiainam-pireneny vahoaka amin'ny mampandoetra azy contribuable amon'izany vazaha dia mananjo izy hafantatra ampiasaina amin'inona le volana alohanay zay aloha ary zay ho anisan'ny zany dia hoe zay observatoire de finance publique ampiasaina amin'inona io volam-bahoaka io matetika mankotsika dia milaza hoe volam-panjakana io zany fomba fiteny zay volam-panjakana zay fa tamin'izay moa mbola andro ny ampanjaka fa amin'izao zay tokony lazaina hoe volam-bahoaka satria vahoaka ny mandoa azy ka amin'izao fotoan'izao zany mametraka ny RNDC hoe amin'ny maha société civile azy dia tokony ary mananjo ny hafantatra ny ampiasana ny volana izy ary misy koa tokony iverena zay zavatra zay le redevabilité zay resana matetika amin'izao iverina ny amin'ny vahoaka ka raha tonga teny zay miaraka amin'ireny olona marobe reny dia tsotra ny lalàna zay etretina ho ampiasaina tao ampiasaina sy ho tapahanao amin'ny andrim-panjakana eo dia tokony fanaraka amin'ny tombotsoam-bahoaka ny fandanim-bola zay tokony atao amin'ny andrim-panjakana io dia tokony fanaraka amin'ny tombotsoam-bahoaka ka teo aloha zany hitantsika raha tamin'ny rafitra anankiray ankoatra ny CST dia tany amin'ny CT dia niresaka fotsiny hoe ny tombotsoa ho any ancien chef d'état dia tsy niresana firy hoe inona ny tombotsoa mba tena ho any amin'ny fiainany tokantrano tsirairay avy dia ho izay hoe misy zavatra tokony ahitsy ka ho izay hoe ndao andraindraikitra hiatrika an'izany dia mba aneho hevitra satria samy tsisy olom-boafidy eto aloha dia hazava zay reo CST tsisy olom-boafidy na ny ray azy zay koa tsy olom-boafidy
fa misotena kosa anao fiarahamonina amampiariny zon'ny mpanjifa ny mpiariny rehetrarehetra manomboka hatrany amin'ny filohan'ny republika mpanjifa ka hatrany amin'izay farany ambany indrindra mpanjifa daholo ka zay ny asahina mijoro ary fikambanana mijoro ara-dalàna zay ary mifandray amin'ny iray sa-pireneny consommerce international fandray amin'ireo ONG SADC satria tsika anatin'ny firenena mpikambana amin'ny SADC mifandray zay ampamatsy voly eto atoerana na communauté internationale banque mondiale fandray zay amin'ny PNUD dia zoanay ary efa misy koa interpellation zay karazany fanerana anay koa nataon'ireo mpamatsy voly communauté internationale reo hoe mba inona moa ny andraikitra raisinareo société civile amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny fanjakana mbola ho resantsika zany efa hoe fa meko ny namana secrétaire général reo iarahaba ny piano atsika sady mbola hitantarantsika hoe anina moa zay nangingina teo taiza dolo ny toerana nalianay mbola zayntsika samizantsika reo efa fantanina manitsikitsika hoe nahoana moa no teny anosikely nanaovana ny etsika satria raha ny androm-panjakana mpanao lalàna sady apetraka ho mpanaramasony mpanatanteraka eto amintsika ange misy anakiroa hoe misy ny Entsimbazaza dia rehefa jerena fotoana nanaovanareo an'iny etsika iny mifanojo tao anatin'ny nampafanany toedra raha tena nivon'ny CST tamin'ny fisin'ireo CST zay nisovina tamin'ny toerany nisy fifanojona ve zay tena nikendrena ve zay sa nahoanany tamin'iny fotoana iny sy tamin'io toerana io nanaovana zay zavatra zay voalohany indrindra miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana ary koa miarahaba ny namana faha hitantsika tsika olo-pirenena dia mafampana zany toedra pirenena amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy mandeha andraikitra anao en tant que hoe olo-pirenena indrindrandrindra amin'ny société civile ny bonne gouvernance anay na ny société civile ny droit humain na ny société civile ny protection na consommateur anay dia fa maninona ianao ny teny hoe fa maninona tamin'ny andro iny no nanaovanay ny hetsika zavatra anakiroa zany ty valin'izay zavatra zay voalohany indrindra tamin'ny fotoana iny nanaovana science en plein air azony be sy ny maro atrehana ny zavatra tapahana tao amin'ny CST zany hoe afaka miditra daholo olo-pirenena andinika ny fanaovana lalàna eto Madagasikara indrindrandrindra amin'ny problème ny valala any atsimo kanjo moa tsy tonga ny mampalahelo tsy tonga ny ministre ny fambolena kanjo nefa zay fa nandeha tany atsimo mijaly mihitsy vahoaka any zay zany lafiny voalohany lafiny faharoa varina amin'ny ady la politika atsika eto Madagasikara satria tsapa zany tsapanay société civile fa tsy rariny tsony eto an'ny mpanao politika dia varina amin'ny mifanakalo seza io fotsiny teza nisy amin'ny mifanakalovana seza io teo amin'ny CST io zany antony mba démontrena amin'ny zareo fa tsy rariny tsony ny ataon'ny zareo familisolo seza nefa tsy andinika ny zavatra tena mentraka any amin'ny vahoaka zay zany antony anakiroa zay no nanaovanay hetsika io ary ambaranay amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy vahoaka volo fa mandray andraikitra ny RNDC zay zany antony nanaovanay zavatra io ya iverintsika ao anatin'ilay hoe fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-bahoaka rafitra otriny inona no iverina apetraka ahafahana manatanteraka n'izay fanaraha-maso ny volam-bahoaka zay ny magaga eto amin'ny firenena tsika raha ohatra ka tsika miresaka raha ohatra ka hanana république vanina tsika tsy possible mihitsy amin'ny rafitra tsika amin'izao fotoana nefa tsika miteny hoe hanova zavatra rafitra eto amin'ny firenena raha ohatra ka tokony apetraka dia tokony misy rafitra anankidimy zany hoe voalohany tsy pouvoir io fa organe anarany satria tsika mba miteny fotsiny hoe amin'izao fotoana pouvoir exécutif fa tsy pouvoir zany tany démocratique dia ny vahoaka ny tsy refesy mandidy tompony fahefana dia misy zavatra anankidimy voalohany organe exécutif ny hafananatsika zany organe législatif organe judiciaire zay anankitelo ry ananatsika fa anakiroa mbola tsy ananatsika organe de contrôle anakiroa mbola tsy ananatsika zany hoe faefatra manaraka tokony misy inspection eto ry inspection na io ampiasaina dia fadiny mihitsy balise resaka institutionna usager zany ohatra hoe mampiasa service raha ohatra ka malio tena fitsarana dia ino mana balise société civile ranoray zany
dia io zavatra io zany isiany bonne gouvernance tsy ilana intsony biankoa io raha ohatra ka misy rafitra anankidimy io isiany bonne gouvernance mba hitovy tantana zany ny firenena ray amanontolo iarvahoaka malagasy zay zany apetraka io zany hoe ny observatorana finance publique dia rafitra fahadimy zany manara-maso ny fampiasana volam-panjakana na miditra izany na mivoaka izany ito Madagasikara zay zany afan'ny raha resaka tamin'ny banque mondiale zay zao mamolavola izy engane zany atolotra anay amin'ny république faefatra satria zay zany mba tia anana firenena vanina zay zany le zavatra amin'ny ankapobeny mialohan'ny atongavana amin'ny république faefatra marina hoe resaka mpanjifa ny resahany eto fa matetika rehefa resaka mpanjifa mantsy dia fiarovana ny zo natria ny inflation na fiakaram-bidy foana fa mpanjifa ihany koa dia tsy afabela ao anatin'ny raha-pirenena resaka hoe république faefatra ianareo ametrahana an'izany observatoire zany zay efa andalam-panomanana miaraka amin'ny banque mondiale amin'izao fotoana izao ny fahitana mpanjifa ny toedra raha-pirenena satria tsy ho tonga any amin'ny république faefatra tsika raha tsisy ny fifidianana hatreto ny fifidianana ady varotra be ary aty hevitra be tsy mety tapitra fa mivoaka ny vahaolana ray a dia tsy naina olana hafa dia tratra ny sagodim-panina araka ny teny malagasy hoe lasa vato mikidi tsy mety mahita n'ilay tany arenana ny raha-pirenena ao anatin'izay ny mpanjifa miady amin'ny isan'andro ny amin'ny vilany sy ny fatana miady amin'ny isan'andro sy miady varotra ny atsena ny karazanady rehetra tsisy tsy haina mpanjifa ahoana ny fijerina mpanjifa zany toetra raha zany mpanjifa zany dia efa mizaka tsy zakany aina amin'izao satria ny fahefa mividiny malagasy mihitsy efa latsaka ambany vokatry n'inony zany vokatry ny crise lavareny crise politika miteraka crise économique lasa crise sociale ary raha tsy miafina amintsika ny fisiny tsy fandripahalemana fa inona natonga ny fandripahalemana ohatra zao isan'andro misy attaque amin'ny armée banque tsy banque eroa tranon'olona etsy tranon'olona eroa satria na crise tsy mahita atao tsony olona niasa ny foanana voasazytsika ny agoany ny ala firy ny olona niasa tamin'izao ny France tamin'ireny zavatra reny vokatry ny vokatry ny crise politique ka ankehitriny zany fomba fijeriny mpanjifa dia tsotra vahaoaingana io zavatra io crise politique ahoana ny amana azy misy sosikevitra maromaro nandalo teto amin'ny firenena ho an'ny mpanao politika sy ny société civile nametraka an'izany raha itsika hoe société civile zao miray aman-dreny ara-panahy nametraka hoe ndao ampiavanina ireo manao ady la politika ampiavanina dia ataon'ny fifidianana izany tsy mety havana izany mety havana mbola ho hita eo zay petraka koa hoe io sandam-bolantsika io misy fomba fiasany eto tokony atsarainy misy fomba fiasa zay tamin'ny théorie teo aloha hoe ny volanao dia miainga amin'ny sandany volamena sy arikarena ny fo be arikarena zay toekarena misy ao amin'le firen'ny toerana anankiray raha itsika hoe raha tsika zao manana volamena be dia be ahoana nangonana ny volamena io amin'ny alalany volam-panjakana ny banque mondiale ny banque centrale plutôt dia angony ny volamena io dia io ny atao contre valeur ny volantsika na fomba anankiray koa azo atao fixena ny taux de change tsika efa misy zavatra talohany tamin'ny andron'ny président Ratsiraka nisy ny atao dévaluation natao teto e fa rehefa nitonga tamin'ny andron'ny président Zafy indrindra fa prime ministre Ravony nametraka an'izay flottement zay teto samy natadidy an'izany tsika nanomboka mipetraka amin'ny flottement sahirantsika hoe inona tena manerana antsika atao anatin'izay ny volantsika zany dia lasa ny flotte tokoa nanaraka an'izay araka ny anaran'izay dia nitsinga voevote izy zao lasa 15 000 francs ny 1 euro dia io zany tokony andraisana fepetra raha tan conseil de ministre par décret zany no nametrana hoe flottement ny ampiasaina eto azo atao koa en conseil de ministre hoe zao afixena ny volany l'ensemble ny volany gasy resina ohatra fotsiny hoe ndao ho fixena hoe 7 000 francs ny corne vola malagasy amin'ny euro fixena io ny sonoa ny manao an'izany ny azo ny volany jereo fa ny volana sonoa ohatrina ny eto amintsika ny volana sonoa ariary amin'ny sonoa zany tsy fantatra moa ny filazana ny volana sonoa reny fa ny volana sonoa tonga eto amintsika zany raha misy 1000 francs fa nantany an'izany zay fa nefa mitoekareny sonoa zao aiza hoe tsika mihoatra mirehetrarehetra fa manina raha mba fixena ohatra zany koa vola hoe bon manomboka zao ampidimy sandam-bolatsika apetraka ho 10 000 na 7 000 francs 1 euro dia miova farim-piainan'ny malagasy ny ampitsoniny théorie vaovao zany ary tsy fantatry ny olona fa ny any amerikana za mbola tsy mahafantatra an'izany fa ny sonoana hita an'izany talohan'ny amerikana fa manina nefa tsika tsy mahita an'izay zavatra zay
betsaka ny mpahitoekarena na alaina ho alevaly ny tsiketony ny valeur ny volamenatsika ampiakarina zay zavatra zay fa na izany na aloha tonga avan'izay nefa ny politika ny fanjakana ve tena hoe zay tetibola atao am'izay reo parlement reo tena hoe tena tetibola nasoavana ny fiainam-bahoaka ve tena tetibola iadina hevitao sa anaovana tetibola ho an'ny mpitondra ny avantageny ny alitsy ny avantageny roa fa tsy misy makany amin'ny vahoaka raha tena nieritreritra ny ero firmo ny avantage raisin'ireo na CDCST reo nafana tsy nafana namona an'io valaly io ve raha nisy nesorona ny avantage reo fa hoe dao fa raha pireneny tia samy mandefitra tsika mandray vola be ny avantage tsika andao ahena de fa andao amonona amin'ny valala satria mba faninana efa ela ry zareo zay zany raha misy ny fitiavan-tandraza ao anatin'izay ary zay no tonga nefa nefa ngamba ho roa taona ny antsotsona tato amin'ny RNDC tam'izay hoe ahenao ny karaman'ireo mpitondra fanjakana nisy fotoana moa nandraisan'ny président Andry Rajoelina hoe nahena 25% moa karama ministre tam'izay rehefa nitabataba tam'izay zay de nahena 25% nefa ny any amin'ny avantage ngamba ny tany koa namboamboarina de hoe ny vatakarama miena fa ny avantage nampitombona de ça revient au même ka zay zany ampijerinay hoe manomboko zao okany zavatra mikasika ny social-mbahoaka ny tena andanina ny vola fa reo avantage bobaka be ho an'ireo mpitondra reo ajanony elo fa aloha samy miaritra samy miara-miafa de zay zany fomba fijerinay ary zay no mahatonga anay miteny foana hoe social-mbahoaka jereo akaiky ary zay mahatonga ny fiarovana zao fa efa mividy io atsarao misy fomba zao nanaovana an'io misy fampiresana am'izao amin'ny hoe raisina ohatra hoe amfanafarana andreny PPN reny miala tsiny milazana zany misy olona ho afaka manafatra PPN amin'ny vidiny mora eto tonga eto amitsika fa maninona reny olona reny tsy omena an'le tsena fa omena an'le namanamana fotsiny le raharaha de ho zay hoe raisina ohatra siramamy afarana tonga eto amitsika 7000 francs vidiny eny amin'ny tsena ny vary 4000 francs vidiny eny amin'ny tsena ny menaka 12500 francs vidiny eny amin'ny tsena misy olona mahavita manao an'izany eto fa maninona tsy omena azy zay tsena zay fa omena ny hafa de iza ny baby an'izay nefa ny mpanjifa ary zay no tonga anay foana atao amin'ny RNDC nangataka an'izao zavatra zao hoe asio ny ministère de la consommation et du ravitaillement et sory eo amin'ny commerce natao secrétariat d'état fa iresaka momba ny zavatra tena ilain'olona andavanandro fa tsy tafitra anatin'ny buzina zany ny vary ny menaka ny solika siramamy sy ny sisa sy ny sisa andriamato razavandrazaka Antona akoatra amin'ny secrétaire général anao de mpianakitra ny raha ara-bolana resaka finance ianao ahoana ny fahitanao an'izay ny fijery amin'izay hoe ianao mikirakira ny resaka finance resaka crise zany ina hoe atao hoe crise zany aretina Madagasikara zany marary am'izao raha ohatra ka voiny aretina le olona de mety lasa adala mety lasa sembana nefa zavatra anankiroa zany amin'ny Madagasikara daholo sady adala Madagasikara amin'ny tsy afaka mandeha zay zany fahitan'ny RNDC izy am'izao de dirako lalindalina zany amin'ny lafiny toe-karena ty hoe amin'ny resaka midy marché international de devise io zany problème ny international amin'ny pays développé zavatra io fanabitrina pays en voie de développement io zavatra io satria nahoana misy sandambolantsika eto non convertible zany hoe tsy azo vadika sandambola misy karazany anakoro ohatra dollar zany afaka miasa eran-tany na euro afaka miasa eran-tany fa vola malagasy tompoko dia tsy afaka miasa eran-tany raha ohatra ka nazo mitondra nataontsika hoe 1 milliard en France ividy ranomanitra anankiray tsy mahazo vola tsy maintsy atakalonao euro io zay ny atao vola convertible non convertible raha ohatra ka vola non convertible dia azo fixena tompoko ny taux d'échange ny cours ataontsika hoe arrivoriary ohatra tsy ova ina miteraka problème satria naona raha ohatra ka manafatrintana avy amin'ny velany atsika de tsy maintsy miovaova isanda io erio am'izay zany jeren'olona mpanambola lalànany tolotra sy tinady io ndraika prime ny devisinazy ndraiky avokany lasa sahirana am'izay atsika eto Madagasikara nefa atsika manana balance de paiement atsika eto Madagasikara dia déficitaire détérioration des termes de l'essence zay fomba laza amin'ny économie de lasa zany
sahirana foana atsika mitrosa foana mitrosa iny vola amin'ny FMI banque mondiale iny mitrosa foana tsy possible io zavatra io mitrosa foana mitrosa satria nahoana anatin'ny statina FMI tsy mahazo mampindram-bola amin'olona déficitaire ny banque centrale zany anatin'ny stati zay mahatonga ny FMI manaova nareo ajustement structurel plana économie nareo manaova DCRP nareo manaova MAP nareo afaka nampina resaka sosialy satria alefany any le vola fa tsy tokony nefa reny alefantsika amin'ny banque centrale eny alefantsika zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara asa mazava aminao izy zay zany ny problemtsika de raha amiko zany raha ohatra ka te-pandroso amin'ny Madagasikara zavatra tsotra misy zavatra karazany anankiroa zany fomba fampandrosona eto ambonin'ny tany so anao manambola anao afaka mitrandraka zavatra rehetra eto Madagasikara so anao tsy manambola manafatra investisseur privé nao marobe anao zavatra ampiasa vola eto mamorona asa reny fa ny olana ny Andriamato Razafindrazaka kantona am'izay sokatsy faharoa hoe fiatsona mpamatsy vola zay fa natao foany zany hoe miatso ny mpamatsy vola ampiasa vola eto Madagasikara makaiza ny tombony makaiza ny vola zay verina fa miditra ary zay raha malala ombeny hoe miteraka karazana fakivina sy frustration any amin'ny faritra ohatra raha misy mpampiasa vola alefany amin'ny faritra Soalala ohatra zao ny ohatra akaiky indrindra de menimenina ny zanaka ny avy any Soalala hoe Soalala no hitandrahana viko aty Antsonjombe ve no oui ohatra marina zay ohatra toizako le izy satria zao zany ny tena marina le tiako tongavana zany am'izay zany le resaka fampiasam-bola zany fo tsy fampiasa vola ohatran'izao fotsiny fa manangana ataontsika hoe banky anakiroa sino raha ohatra ka tiandroso anao tsy maintsy manana banky anakiroa farafaratsiny national na ataontsika hoe étranger mampiasa vola tsy zay zany le zaveko soit izy mampiasa vola eto na ataontsika hoe iny misy société offshore regny any andafy nefa izy miverina any amin'ny vola matanjaka izy ohatran'izay manangana banky atsika anankitelo eto ohatra mampiasa maka mpamatsy vola avy any ivelany ohatra manangana banque de financement manangana banque de garantie manangana banque d'investissement zavatra telo ireo raha ohatra ka tantsaha ohatra tiaka vola amokatra any hectare any Soalala tenentsika de afaka mindram-bola amin'io izy nefa tsy ananantsika zay zavatra banque commerciale eto amintsika sarotra be zany théorie tsotra kely ne le izy théorie tsotra kely fanjakana fotsiny manao antoka de ohatra manafatra bisy any andafy manao antoka ane fanjakana karaha zany koa hoe za zao tena raha ohatra hoe anao import export tsy manambola ny misy banque de garantie eto afaka manafatra entana avy any ivelany aho anafatra siramamy ampinanana amin'ny vahoaka malagasy eto an-toerana en fonction CBLC na lettre de crédit tsotra kely izy fa asarotina be zany ahoana ny fahitana le hoe tsika efa misy banky eto atoerana tsy azo eritreretina ve reo banky reo no izahana hanana an'izay sata eritreretinao zay satria ny zava-misy eto Madagasikara nge mitsika tsy ny banky no mipetraka mitarika fampandrosoana amin'ny toerana fa miandra ny toerana iroborobo vao mametraka agence ny banky ary ireo microfinance sy ny karazana famatsim-bola madinika no tena masamaka any amin'ny tany lavitra indreny eto amintsika ya zay mihitsy le tiako hazavaina satria banky tsika reo banky mifandraraha amin'ny fanjakana raha ohatra ka banky mifandraraha amin'ny fanjakana ianao de hoe miaraka amin'ny fanjakana zany fa le banky apetraka eto ane izy manao business plan anazy hitany ohatra hoe mamokatra karoty any Antsirabe manao business plan zana ty ampiko tantsahana Antsirabe fa hitako ty mamokatra zareo azo ampiny zany omeny tracteur reo omeny zavatra tokony amokatra zareo voavelony le tantsaha tsikelikely le vola zay ne le problème atsika mitovitovy amin'ny microfinance fa izy tena hoe zavatra assuré zany zay zany le amin'ny ankapobeny Andriamato filohan'ny RNDC nisy ny fiteteza-paritra fitsidihana sy fanentanana ary fanazavana nataonareo nanahoana mikasika an'izay nanahoana ny fiako na ny feedback azo inona ny feon'ny olona any na amin'ny lafa mifanjifana araha-baky teny amin'izay ndraikitrareo zay na feon'ny olona makasika an'izao raharam-pirenena mihisatra mba tsy ilazana hoe mikatso mihitsy zao ny olona any amin'ny sisiny aloha leo
amin'ny toedrara politika ary tsy mahita télévision fa tsy anankiray milaza vaovao de tsy manana vaovao tena zava-misy marina ety an-drenivohitra amin'ity renivohitra Madagasikara ty zay aloha ny zavatra vao marika tany satria CD no enonao any anelankelatrano any reny fandarana manokana tahakatsika zao ohatra hoe Resabe de misy mivarotra CD ny Resabe any enona ohatra zany koa le fandarana amin'ny télévision ravavy sasany sy radio sasany de sur CD zany ka tsy mahafantatra nandray misy zavatra vaovao zany zay mandalo eto amintsika fa le crise tonga any atokantranony hoe fa maninona ary zao crise zao ny miakatra ny vidim-piainana zay ny malina azy voalohany any amin'ny sisiny de tsotra ny ady la politika ny mpanao politika de no heveriny fa tsy tokony isy fiantraikany taminy lasa nisy fiantraikany any aminy midika zany mpanao politika nomboka tsy manana ny crédibilité ny tsony any amin'ny sisiny fa rehefa tonga tany zay nanazava inona dolo ny zoantsika mpanjifa manoloana zao toedraram-pirenena zao amin'ny matompona andraikitra atsika citoyen responsable olo-pirenena tompona andraikitra zao ny andraikitsika manomboko zao de zay na ny olona ary napetraka koa le fitiavana le zavatra fitiava-tanyrazana ny zavatra vita ito atoerana satria zay koa manimba atsika manatin'zay hoe meolanja ny zavatra vita atsika ito atoerana na ny asa tanana zany na vokana industrie atsika afatsika manarana zao zavatra zao fa tsy maty ny zavatra vita avy any velany fa telo manaraka an'izay ny rafitry ny fiarahamonina ny mihitsy ny tena mila ho atsaraina avy any fotony satria misy rafitra zay tsy mifanaraka amin'ny fombafomba na faritra anankiray fa ampiarina am'le terena mety any am'le faritra anankiray ka rehefa nanazava zay momba ny fiarovana ny zoany politika fa teo voaliana dolo ay ve mananjoany zany tsika mananjoany zao tsika ary isorana eny natongavanareo tatia ary miangavy anareo koa iverina aty aminay anazava zany sy anazavanay koa nina ny toedraram-pirenena ary inakay tena mahatonga an'ity crise ty fa izay zany zavatra iainany any amin'ny sisiny any raha resina ohatra zao hoe tany ambositra zahay de mampalahelo reny vohitra Madagasikara amin'ny asa sikotra io izy za tsy manana matière première anaovany bois de rose zay lafo vidy ohatra ko misy sary sikotra fotsiny ataontsika hoe sary nizy efatra amin'ny rahalahy mianaka samy filoham-pirenena teo aloka atao sary ny manao box na mifandrirotra le bois de rose ohatra na mifanao taimbava mifampanao friste mozy zareo mpanao azy raha natao sary sikotra zay lafotrininy zany menazy le matière nefa bois de rose tsika firiny ny any anatin'ny any de hoe tsy manana matière première zareo any zao ohatra zany koa ny tany ambalavao tsy manana matière première ohatra zany koa ny tany antsoy na nitoerany ivarotandreo mpanao asa tanana rary reo aza tsy menatsena izy nefa amin'ny andro crise mba zay ny fitadiavam-bolany ohatra zany koa ny tany Diego tena zao ve ny zavatra ianana ny délestage tany Diego hoe misy ny mpanao resaka produit de mer nefa fatatsika fa raha ny crevette amin'ny chambre froide ka maty ny jiro mandeha ndray rapitsy tonga de mivadika poizina reny produit de mer iny de marary ny olona zany ny zoan'ny mpanjifa ny miady am'zany ary mampafantatra azy ny zoany hoe tandremo fa zoatsika zany tsika mandohetra ary mifampiresaka manaitra mpitondra fanjakana eo fa tsy hoe pepona manomboka zao ny olo efa tonga saina daholo ary manomboka manao atelier daholo zao ny ratsa mangaiky ny RNDC amin'ny herinandro iny après ny 28 juin misy moa ny alohan'ny 28 juin amin'ireny faritra hita nandehananay reny mety inona ny tanjona sy nefa rahan'izay atelier satrika sy hoe anao inona ny mpanjifa eran'ny Madagasikara zany mpanjifa ny eran'ny Madagasikara zao manomboka atsapa izy hoe tompona andraikitra izy zay aloha manomboka zao ary nampafantarina azy le zo misa sivy zay ny soniavy ny Madagasikara tao fiviren'ny firenena mikambana teo amin'ny principe directeur Nations Unies misy an'le zo sivy fototra zay tsy maintsy ampiarina ny fikambanany miaro ny zo mpanjifa de lazainay foana tsy fikambanana fa hoe association facultative eo hoe fikambanany be antitra na ny semba na ny vehivavy fa io fikambanana tsy maintsy apetraka amin'ny firenena anankiray ary eo amin'ny résolution zay ny soniavitsika Madagasikara ka amin'ny principe directeur Nations Unies de misy hoe devrait doit tsy obligatoire manao an'izao politika ho an'ny tombontsoan'ny mpanjifa soniavitsika zay na zay sonian'zany aza raha tsy natateraka azy misy ny continuité de l'état rehefa tsy nanatanteraka ny teo aloha tanterahany zay mandray fahefana satria tiandray fahefana ianao manatanteraka an'izay ka mety anotohina tombontsoan'olona hafa ny le fanatanterahana mazava be zany raha zao loi sur la protection des consommateurs fotsiny aza amin'io zao fa misy proposition de loi nataonay ao zao avy aty amin'ny RNDC ampifandraisina zay ataon'ny ministère ny commerce sy ny lalàna iraisam-pirenena koa hoe aty amin'ny firenena ny membre SADC hoe inona ny lalàna tena tokony mampiarina amintsika na fiarovana ny zoan'ny mpanjifa ary inona ny fiarahamonina tena mety kokoa amoramora fampiarana ny lalàna raisina ohatra zany zay zany de mahatonga ndray miaraka foana amin'ireny fikambana na mianga avy any amin'ny fokon'olona reny na mianga amin'io satria moramora kokoa mametraka ny rafitra sy ny
lalàna ampiasaina eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka niteza nampafantarina nyzany zany ny olona tany amin'ny toerana andehananay ary matsapa ry zareo fa voaososy ny zoany ary zay tombotsoany amin'ny zavatra araka teny ohatra hoe ka ny soalala de hoe ahoana moa ny teto aminay ro zareo zao ny zavatra nalaina teto nary route goudronné 1 mètre carré za tsy vita eto amin'ny tanàna misy anay ohatra zany koa mitoerana sasany zay trandranan-dreny zavatra be deaibe reny zoany nefa nzay amao mpandohitra azy ary mivoaka amin'ny toerana misy azy izy ka eo zany fanentanan'ny olona hoe raisiny andraikitra manomboka zao ametraka politika mazavitsika tondrana ny tany sy ny fanjakana ho an'ny politika ny kibotsika ia totika kely amin'Andriamato Antona ny resaka fampiasam-bola avy any ivelany ianao resaka fiaraha-miasa amin'ny any ivelany tsika ny zava-misy tsy voazao fa efa hatramin'izay nisy foana ny fanampiana avy any ivelany amin'ny alalan'ireo tetikasa goavana zay miara-miasa amin'ny firenena mikambana sy ireo sampandrarahana isa tokony fa ny zava-misy arakaraka nisy ny fanampiana no tovoamaika mampikatso ary matafiditra lalina tsika ao anatin'ny fahantrana foana inona ny mahatonga an'izay inona fanazavana ny antony mahatonga an'izay ary ahoana no tokony ametrahantsika malagasy an'izay fomba fiaraha-miasa amin'ny any ivelan'izay mba ho tombontsoantsika marina satria iaraha malala no natetikasa anankiray ohatra fa raha misy 20 ariary omena anaovana ny tetikasa ngamba ny ariary roa ny tena tonga any amin'ilay mpahazo tombontsoa ny atefa ny asa fa lany amin'ny fampandehanan-draharaha sy ny fividianana karaza-pitaovana ao anaty tetikasa ohatra ny vola ny akapobeany sy ny be ny atao hoe maro mitsy amin'ny vola io ahoana ny tokony fehizantsika malagasy an'izay fomba fifandraisana amin'ny any ivelany sy ny fampiasana ny fanampiana zay mirotsaka be de be eto amintsika hatramin'izay tsika moa anatin'ny communauté internationale anatin'ny tontolo eran'izao tontolo zao nefa tsika zao anatin'ny fanatontolona zavatra resantsika rehetrarehetra zao dia voafiny fanatontolona daolo tamin'ny 95 tsika anatin'ny OMC anatin'ny daolo zay tsy azo kianina zay zavatra zay fa kosa zay nyteneniko ty hoe io resaka bailleur de fonds traditionnel tokony ialantsika malagasy amin'ny fomba hoana jereo fotsiny ataony dibainy amin'ny fotoana tahaka n'inona amin'ny fotoana manorina firenena zany ene zany problème atsika fa maninona crise verimberina satria tsy sitrana atsika eto Madagasikara manorina firenena zany tsy vitany hoe ifidy président de la république na député fotsiny tsy zay ny atao hoe manorina firenena fa misy karazana zavatra anaky efatra voalohany tokony manao choix de société fiarahamonina inona ny atao eto Madagasikara zay zany za tokony atao hoe fiarahamonina miangana amin'ny fokon'olona ve fiarahamonina mianga amin'ny ataontsika hoe décentralisation sa fiarahamonina mianga amin'ny province autonome sa mbola tsy fantatra zay fa roa am'izay zay manao structuration misy statut zavatra maromaro ao misy ny atao hoe communauté de base any fotony zany hoe vahoaka tena any fotony zany iangana ataontsika hoe fokon'olona zany tsy haiko antsika malagasy hoe fokon'olona manaraka ny société civile na zany hoe na fiarahamonim-pirenena ohatranay zao manaraka am'izay société politique reo mpanao politika reo manaraka am'izay les dirigeants hoe olona natao hitantanany firenena fa tsy olona petrapetraka olona mianatra mikasika fitantanana ny firenena zay zany zavatra anakefatra fahatelo manaraka am'izay zay fanaraka am'izay resaka législation lalana mifandraika amin'ny fokon'olona ve inona tokony sary tapetraka ao lalana miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena inona tokony apetraka ao lalana mpanao politika inona tokony apetraka ao zay tsika hoe nyteny tonga de lalana mpanao politika tsy mety zany tokony misy zavatra mirafitrafitra ohatran'izay zay vo am'izay mikasika ny lalam-panorenana atsika zay zany tsapa zany zavatra telo taloha reny zay tokony mikitika io lalam-panorenana io fa nandrifany ino am'izay lalam-panorenana mifanandrify amin'ny zavatra takiny malagasy any fotony zay zany mahatonga hoe azagaga atsika re tompoko raha ohatra ka hoe anatin'ny atsika ndrendra manometsiny vahiny tsika hoe azony vahiny daholo ny arenatsika jere fotsiny code minier tsika tamin'ny taona ovina atsika miteny sérite ovina code minier tsika tokony mametraka lalana mifanandrify am'izay tsika zay vao tsika hoe miteniteny fotsiny hoe vahiny anao mametraka io ka zay zany anisany problème tsika
eto Madagasikara iry zay teneniko fa tokony hialantsika io a bailleur de fonds traditionnel io tokony hiditra mifanalalana antsika bailleur de fonds privé marobe ampiasa vola zay eritrereto ny dibe matanjaka be satria nefa olona folo isanjatony fotsiny tena ponina avy any dibay mpitarikarama reo sisan'izay a olona investisseur mandeha mampiasa volany dibe daolo ny ankamarony zay miroborobo ny toekariny zay ohatran'izay zavatra tsotra be ny tokony atao eto tany fanjakana fa tsy ady la politika zay mahatonga zay hoe ndraindraiky hoe tsy orina mpanao politika tokony hoe mba tonga saina anareo fa tsy anareo fotsiny tokony mahatsapa fahitantana firenena zay société civile mba manana fomba fijerinay tokony hampandrosoana firenena ajao ny endri-dalao eto amin'ny firenena apetrahany lalana tokony apetraka eto amin'ny firenena samy manaja anazy de lasa firenentsika zay zany atsika hoe miandro ny fed 11 fed 10 fed moezany Union européenne atsika satria tsika mitavandra fotsiny amin'ny fed zany raha ohatra ka misy investisseur maromaro eto privé namorona asa de za matoko fa tsy ohatran'ity zany Madagasikara fifaninanana amin'ilay voilà zay mihitsy ny lalana nytolotra sy ny atinady ny fiasa andriamato rabetsara lita fijery makasika ny lafiny arabola fampiasam-bola sy ny toekareny zay nentina andriamato antao anazy zay fa tiako antanina aminao io amin'ny lafiny politika raha mahita ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao eo aloha zany ny fianakaviam-berazam-pirenena zay mapetraka ny fipetrany hoe tsy maintsy miala reto candidat anankitelo reto vo ekenay vokatry fifidianana io fa raha tsy zany tsy anaiky zay de eo isika eto Madagasikara zay manao hoe fa maninona moa raha samy milatsaka reo de hatramin'ny fampiaonana ny candidat tamin'ny senity ara de mbola mipetraka zay olana zay satria rehefa tsy nivoaka ny candidat telo zay netreretana fa manana olana fianakaviam-berazam-pirenena dia nivoaka ny vondrona candidat sasany tafiditra ao anatin'ny fifanjevona tanteraka mihitsy isika amin'izao fotoana zao ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany sy ny toerana misy an'izay fianakaviam-berazam-pirenena zay ao anatin'ny fitondrana amin'ny resaka politika satria nampanjifa sika olo-pirenena ary manana fijery amin'izay momba ny firenentsika zay momba n'ireo candidat anankitelo zay mametraka olana eo amin'ny communauté internationale le olana zany aloha nivoaka teo any au niveau ny communauté internationale fa tsy tika teto Madagasikara aloha nametraka ny olana aloha de azava kosa ny resaka fa raha ny malagasy zany fomba fijeriko azy de avelao ilatsaka reo olona reo de samy misafidy zay tiany fa rehefa nalefa le virus hoe tsy afaka mirotsaka reo de lasa indray ny batoerana teto amintsika fa hoe tsy tokony hirotsaka reo fa amiko zany amin'ny maha-olo-pirenena tsisy olana amiko zany nirotsany na iza amin'ny mampiaron'izao ny mpanjifanay ko zay manao ny mety de mety zay manao tsy mety de tonga zay amin'ny angady sy ny andriamato lita rabetsara ny antony nampitarasoka atsika tao anatin'ny krizy nandritra ny efa taona dia ny fitadiavana n'ilay antsoinao hoe reconnaissance eo anevo fianakaviam-berazam-pirenena ny fisisihana amin'izay lalakevitra amin'ny firotsahany candidat raika amby efapolo tsy misy analana izay dia efa fantatra fa mizotrany amin'ny tsy azahoana ny fankatoavana izay efa nitangirifana mafy mahatonga atsika tafajanony eto efa taona dia ohatra miverina zany ny fantanina hoe savy alefa amin'ny ady gasitsika io tsy mampanina araka ny teny teo hoe fotoana amin'izay alohantsika hiala amin'ireo na mety ho voatenitsika hoe tavoa io ao anatin'izany zavatra trerehetra zany eny safidy zany ny tsika eto hoe safidy tsika vahoaka malagasy ozy izy tsika hoe ndao anorina firenena tena iainga amintsikitsika tsy raharahany zay communauté internationale zay a safidy io fa samy mizaka ny tsirairay azakan'zany ve nisy isa-tokatrano sa tsy azaka fa rehefa eto hoe tsy ho zakanay tsony de hoe alao ary ny zavatra tena mpandeha ny fiainam-bahoaka no atao de mametra-pialana zany le nankitelo io zany safidy apetraka tsara safidy hoa io fa safidiniza le izy safidiny satria safidiny olona nge zao hoe milaminy hoe alao tsisy zavorovoro le fasony fifidianana zay tokony ho izy alao zay ifidy fa eto ny mpanao politika sy mipikarakara fifidianana mihitsy no lasa olana ho an'ity fireneny ty am'izao fotoana zao fa tsy ny vahoaka velively communauté internationale kosa misy tokony fetrany hoe atreto ny zavatra tokony ho raisiny atreto tsy tokony hidirany zay aloha ny am fomba fijeriko amin'ny maha-olo-pirenena tsotrana rehefa ny vahoaka malagasy manaiky fa izao fa alohan'zay anefany alohany rotsaka reo olona reo de ty misy contrat programme contrat social tokony apetraka am'ireo olona reo zao zany zavatra takinay am'reo fa nareo ny mametraka olana izakan'zay tsy arany ainy vahoaka fa manome fem-potoana anareo zay eritaona tonga anareo rehefa tsy miainga ny toekare pirenena satria nareo mizirizireo lasa ianareo
satria matoy nareo misisika ahita vaolana fa tsy miankina am'le communauté internationale zay aloha raha tena mpanantenan'zany zareo azon'olona idirana anie zany fa raha ohatra kosa tsy ahita vaolana zay raha tsy eo ny communauté internationale tsy afaka mahita lalana miala mijanona nareo fa mampijaly ny vahoaka zay fotsiny zay hoe zay zany ny safidy mandray fanapa-kevitra am'zay zany zay olona irotsaka zay manana olana aminatin'io zavatra io fa nenay zany de tsotra hoe raha mahita vaolana nareo tsy eo ny communauté internationale andeha ny firenena reketo tsy mampaninina ataoviny adigasy fa rehefa tsy hita vaolana nareo ho ataonareo io ka vao maika ho crise ny olona pure noho izao ny zavatra iandrenareo fa sao de itsoka efa tsy mahazo visa de etotsika mifankahiteto ka zay hoe safidy ireo mirotsaka reo am'izay zavatra zay na itsika voaka koa ndao aneony tsy fafakasitratsika tso satria ela loatra koa le fanapa-kevitra tsika ny tompony tany sy ny fanjakana tompony fahefana fa reo mbola tsy misy olom-boafidy na ny ray azy eto aloha de azavo zay raisitsika ny andraikitra ma société civile atsika raisina ny andraikitra zao zany fomba fijeritsika io zany zay angatana koa fionana zany eo amin'ny panele ray amandre ny ara-panay hoe inona ny fipetra ho raisina sy ny herively rehetra mety am'tany sy ny fanjakana ao anatin'zany société civile hoe inona ny fipetra ho raisina fa raha iralitareriny antanina de manana fomba fijery anankiroa izy manana fomba fijery anankiroa izy fa sao koa nefa ny ambadiky zay ny atahorako de tsotra hoe ambadiky zay zavatra zay re communauté internationale inona ny tena tombotsoany eo mantsy hoe inona moa no tombotsoa ny fianakaviam-be raisam-pirenena nametraka an'zay zany zay zany any mahatonga any mandaty sao misy tombotsoa afaka ho atsy amin'ny tombotsoan'ny malagasy iseho eo am'izay raha ohatra ka arana ny hevitry ny communauté internationale fa le sary-bakolony no tiano tafita eo satria raha ity olona reto mety tsy anay zany hoe ianareo mihevitra fa misy am'ireo candidat reo fa mahazo fanoanana ambadika avy amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena na mbola tsy miaingy raha ny course zao oui à Madagascar raha ohatra ka jerentsika mitaonjato fahatelo arivo taona zao Madagascar géopolitique sy géostratégique ara économique tena tsara eto ambonin'ny tany na andeha any Asie zany na andeha any Inde zany na andeha any Afrika zany Madagascar ny anisan'ny voalohany zay voalohany faharoa Madagascar anisan'ny manan-karena richesse patrimoine national zany zay zany ina zay ny tokony mahatonga sainatsika eto Madagascar ny olana Madagascar manana zany tanjaka rehetrarehetra zany fa malagasy mahantra ra-pasahina oui zay zany tiako tenenina am'izay le olana zany tokony tonga saina tsika mpanao politika tsika tokony tonga saina tsika satria io tsika malagasy tompony tany eto afaka mifandamina tsika afaka mifampiresaka tsika fa aza manaiky bekony iza na ry fa tsika afaka miresaka am'zareo tsy azo ialana ry zareo za tsy miteny kosa hoe ialao le communauté internationale tsy possible zany raha ohatra ka hisy fafandrosoana eto amin'ny firenena fa tokony fampatoky tsika samysika eto Madagascar aloha zao ny endri-dalao règle des jeux itondrasantsika firenentsika mba hovanina zay ny tsisy amitsika eto Madagascar lasa miadinkarona sestery voongana manongana anankiray ry voongana anankiray ry tsy haiko afa tsy haitsony mamenatra indraindray hoe ahoana ty zay zavatra zay mamenatra oa fa tokony zay zany tokony tonga saina atsika de manaraka ho azy re communauté internationale satria na tiatsika na tsy tiatsika anatin'ny accord de Cotonou de teny izy hoe tsisy olona mankasitraka ny fanonganam-panjakana na ataontsika 5 taona tsy ankasitrany communauté na 10 taona na 100 taona tsy ankasitrany communauté internationale foana raha ohatra ka mbola tetezamita atsika zay tokony ataontsika anatin'ny saitsika fa tokony lamina atsika fampiavana atsika eto Madagascar zany fomba fijeriny société civile hoe zay tsy momba ny atry sady tsy momba ny eroa fa momba ny vahoaka malagasy zay mahantra ny vahoaka malagasy raha ohatra ka natao antotanisa nivorony araka tamin'ny banque mondiale zay namoaka antotanisa eo amin'ny 2.9 am'izao fotoana zao malagasy mahantra tena mahantra fa raha idiny zany zay zany mampalahelo nefa tsika lasa miady an-trano tsy tafavoaka eto tsika raha ohatra ka tsika mihitsy tonga saina amin'ny géopolitique ataon'ny communauté internationale na américaine zany na français na Afrique du Sud samy manana intérêt tianotannositsika ty tsika manana intérêt eto fa tsy zareo fa tokony hoe ametraka tsika mba ampifirenena hoe fitiavan-tanindrazana hoe mba aoka lahy ady la politique fa
iroso amin'ny tena fampandrosoana handamina ny firenena eto Madagasikara zay zany ny fomba fijery. Misy fiteny zay any atsimo any tadidiko miresaka an'izany sika hoe mandra-pandrary ny vovozy izy ritra ny rano rehefa mijery ny toera raha eto dia alaim-panahy mihitsy hoe la ny andro amin'ny fikenikenomana tsika ary miareraka ny vahoaka 20 isanjaton'ny malagasy hoe ianao tao nitatitra ny banque mondiale mahantra zany hoe 20 isanjaton'ny malagasy zany no mifehy ny arena ary zay tompon'ny arena no manana ny tanjaka ifehezana amin'ny maro anisy eto Madagasikara zay manahira-tsaina ihany no mieritreritra azy valala be mandry ara-baky teny dia sondrina matory tokoa ve ny gasy rehetrarehetra inona ny tokony hanomezana tanjaka n'izay gasy zay maro anisan'ny malagasy zay mba ho saro-piaro ary atsiaro fa manana andraikitra raha teny any antsika ohatra hoe fanondranana sokatra mahafantatra daholo ny tanàna misy sokatra izy ampanao an'io fa tsisy miteny satria matsiaro fa kely herina dia maro anisa azy ahoana ny everanareo amin'ny RNDC amadihana ny rasa ka reo 20 isanjato na zay nafa mahantra velona fa tiranovan'ireo hanana tanjaka tokoa hipetraka amin'ny toerana ma hoe olo-pirenena afaka miaro mandray andraikitra azy ary zay anisan'ny antony ny dinanay tany amin'ny faritany ampafantatra azy izay andraikitra satria andraikitry ny pirenena zany ny fahasairanana ihany misy eo fa misy andraikitra ty maintsy raisina ary miteny rehefa misy zavatra tsy mety matetika eny de hoe samononmonina any ngonongonona de ohatro zao ranga rehefa te ndory any hevitra ary zay ny tena matetika tsy misy eto amintsika action citoyenne zay le fasahina mandray andraikitra zay mihitsy ny olana tsika zany raha misy zavatra tsina de hoe action politique foana ohatran'io zao de action citoyenne zao no ataony teny amin'ny Sénat action citoyenne reny maolo-pirenena anay nandehananay teny fa tsy action politique misy mono teny hoe miaro an'ireo afaka ho nenanareo fanojo i science plenaire de mananjo zay itsofoka ao reny olo reny zay no ho afaka ifanojo koa zao hoe satria zay tsy maintsy misy hetrika koa ataony rehefa tsy mahita vaolana de hoe ay tsy tafavena ndray zany reny olona reo de nanao ndray zany nareo fa non mifanandrify fomban-javatra mifanandrify fa tsy midika hoe satria tsy tafavena reny olona reny de mandray andraikitra koa zay fa non zay moa tonga le hoe manaitra ny olona fa manana didy ary mananjo anoreto anao andreto action citoyenne reto tsika ma tompona andraikitra tsika ary efa betsaka ny tonga saina nanana metsiny aza ny tany adiegonga ma rehefa hoetanareo ngamba eo anatin'ny 9 minitra eo ny hoe tokony olona 3 arivo ho zareo nampafantanareo zao zavatra lazainareo zao mba andraisanay ny andraikitra ary izy atao anaty salina itsony rehefa tonga tianareo manaraka fa ataovy amin'ny plein air hoe tena enakianja nareo manazava n'izao hevitra hoentinareo zao mba andraisanay ny andraikitra tandrify anay ny antony de tsotra misy zany ny zavatra fanainina tsy nampifantarina ary tsy nitezaina tamin'izany vahoaka malagasy fa miandry ny mpanao politika foana action politique vao mandray andraikitra fa le maho tompona andraikitra olopirenena tompona andraikitra anao tsy nandray andraikitra anao teo ka zao manomboka tezaina ny olona raisitsika ny andraikitra ary sasany alao manome tsy zay mandry fotsiny fa alao mita hoanina kely fa tsy zay mandry fotsiny androany anao ninana fefa kilao atao hoe nanomboka ninana ray kilao ianao efa taona lasa nena ray kilao latsaka fefana tamin'ny heritaona manaraka ninantsasaka kilao ianao amin'ny hena fefany ianao zao antsasaky ny fefana zany ianao amin'ny heritaona raha tsy mandray andraikitra am'zao ny hena hoaninao aoarina vorona hoe nenga tany amin'ny vorotsiroza de misy zao zay inana fody rehefa kely zay ka fozaorana eny an-tanimbary azy efanenjena zao no mihinana azy ka izay zany hoe dira mbola tsy matytsika ndao raisina ny andraikitra fandraisana andraikitra zany de tsotra aneo tsika ny tsy fahafalitsika azo ataony ohatra ny any andafy any velany any hoe mitondra banderole ianao manao hetsika ianao manao sitine ianao maneo zay tsy fahazakanao za vidim-piainana zay sy ny fiakarana vidim-piainana rehefa tsy mihaino mpitondra manara ohatra ny mpanao politika inona ny mahadiso azy am'zao satria nanao action citoyenne le olona tsy miainanao mpanao politika vo zany anao dirigeant politique am'zay zavatra zay zay vo manodidina andriamato Antona sady mamitipitina ianao satria fa madivadiva ifarana fandarana melomy tena marana atsika azy zay foana hoe apetraka anay tokony zany atsika tokony fa ialantsika de la politika io nanomboka tamin'ny taona 2017 azafady fa tamin'ny talohan'izay tsy ohatran'izao mbola zone France Madagasikara tamin'izany tsy ohatran'izao situation Madagasikara fa nanomboka teo zany simbany crise cyclique Madagasikara tokony tonga saina zany tsika crise cyclique qui dit crise zany may malimy may mahantra foana misy fahadisoantsika ndraindraiky le izy fa misy tsy fitandrimantsika amin'ireo communauté internationale ireo
tokony apetraka zany manomboka zao ny am'pompirenena hoe jerena reo 20 tapitrisa reo inona ny pekady ara-toekarena tokony apetraka eto Madagasikara miangany fotony zay ny mahatonga zay hoe asiony fividiana any amin'ny fokotany satria any mahita remena bila ome asiny io any mahita aditany ny dadabe ny ranona io aditany io zay mahatonga zay hoe mametraka io fa tsy aty amin'ny loi de finance de mametrapetraka fotsiny zareo ambony aty mametraka nefa mety borne la fontaine tadiaviny andavamamba lalankely ndray ataonao tsy mety zany aminay zay zany tokony apetraka zany ny rafitra amiangaviany fotiny eto Madagasikara mba aisiany fampandrosoana mirindra zay hoe teny avy aty amarana azy tsika tapitra mifandarana andriamatora be tsara nita sady metraka manam-peonao ampijery ianao ny anay zany de tsotra ny politika ny kibo no tokony hibantoerana eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa tsy politika politicienne ny antony ilazana an'izany tsotra ady la politika sy tsy fitsinjovana sosialim-bahoaka zay ny zavatra misy fa ny tokony izy tokony famadika am'izay hoe inona tokony jerena de inona zay vao tokony ataon'ny mpanao politika zany hoe ary miainga avy any fotony zay vao mandrafitra ny zavatra tokony fanaraka amin'ny fiarahamonina malagasy ka ho zay hoe tompony andraikitra atsika olo-pirenena rehetrarehetra tsy misy tsy mpanjifa na iray aza araka ny teny français nous sommes tous des consommateurs diky zany andray ny andraikitritsika ary mananjoitsika amin'ny zavatra rehetra zay teny aloha amin'ny vola zay alohantsika dia tokony ho raisitsika manomboka zao ny andraikitsika ka ho zay hoe azandrasana mpanao politika ny anaovantsika ny action citoyenne fa raiso ny andraikitra raha ohatra ka fa misy zavatra tsy fantatra fa tsy mety fa zay mety kosa aloha ho mety de raina fa zay tsy mety kosa ho kianitsika fa tsy hoe miandry mpanao politika zay tsika vao mandray ny andraikitra tapitra ihany keo fandarantsika am'izao alina izao de kasitrahana ny vahity nanaiky ny tafatafateto tato anatin'ny fandarana resabe akasitrahana ny teknisianina toraka izany keo ianareo mpijery ajaina rehetra mpanome avaram-patana amin'ny matv sy ny fandarana resabe ny mpanomponareo andriamanarivo metraka manapitafa manaraka indray veloma tompoko